Izay ny eo amin'ny tontolon'ny fampianarana fa hivadika pejim-baovao ahafantateraka isika dia mahakasika ny fitrandrahana ao amin'ny commune Somamanina izany miato tokoa ny fitrandrahana izay ataon'ilay orinasa Sinoa ao amin'ity commune ity manoloana azy indrindra dia manohana tanteraka izany ny somavim-bahoaka ny Arivon'ny Mamo. Dia jerentsika indray ny sary manaraka mirakitra izay. Manohana ny fampiatona ny fitrandrahana volamena tanterahan'ny orinasa Sinoa Zionzing Minsar lao Somamanina ny solomavim-bahoaka ny Arivon'ny Mamo nosoritany fahaponina manaliny ao anatina commune 4 Morafeno Arivon'ny Mamo faharoa Miarinarivo ary Somamanina ny alatapisy ny renirano kalalina no voakasiky ny fitrandrahana. Nahaton'ny Sinoa fa endrena ho azy le izy nanajanona ny zavatra ny atony dia hitanareo zavatra le vahoakany io ny ainany teneny mpifono zany ary zavatra izy tsy mba zany amin'izay hoe tsy mba nangataka ny any hoe mba mangataka mbola sy zanony fa mpifanampiany fanjakany zany fa ny ainany io manivana volamena eny amin'ny rano eny izy dia manao io tapio ny ainany io ny veloma mampiantsana averiko fono zany ndefa le tena fotom-piainany tena ataony izy sy mila raha zany hoe zona politika ohatrany hoe zany na fa hoe dia reny ve ny zavatra atao azy mety ary isorana be dehibe zany na zay rehetrarehetra nieritreritra io nanaiky zany dia zavatra sona koa ministra aloha hoe ministra tsy inona tamin'izaho tany dia nieritreritra n'izay zavatra zay hoe am'fionana tamin'ny Sinoa sy ny ambassadeur Sinoa fa zava-dehibe hoaninay zay fa eto kosa tsisy zavatra hoe anao sanatria mialatsy fiteny zatovoka anao fitabitra eto hoe mody atao an'izany ireo toa fa io dia lazainay aminareo fa ohatran'ny olona sanatria tena ady ho an'ny tantsaha io satria fiainana mihitsy mipoterinao dia tsy mety izy tsy mila raha zay politika anao hoany na inona teneniko kotra zany tsy mila raha izy na inona na inona tsy manana zany reo ny azony hoe fiainanay io ny ainanay mandrapahafatelo lovanay io. Ho an'ny solomavim-bahoaka ny Arivon'ny Mamo dia tokony aharitra fa tsy vonjy maika ny fampiatona ny fitrandrahana volamena tanterahan'ny orinasa Sinoa Zionzing Minsar ao Somamanina.